Miarahaba atsika indray a, miarahaba ny vahoaka malagasy aby. Hitondra fanazavana kely a, fomba fijery a, mahakasika andreo ray aman-dreny Ara-Drazana. Alohan'ny dirako amizay nefa dia misy zavatra tiako faritana kely satria matetika misy sasany miteny hoe manakivy ny olona manao fanambarana, manatratso, sanatria de sanatria tsy manatratso, fa te hanamafy ny zavatra tiandreo atongavana satria ny fanambarana tato ato a de karazany hoe fialam-boly ny fandraisako anazy satria fanambarana gauche fanambarana droite a tsisy résultat rehefa aveo fa mijanona fanambarana de any milendikany voaka ndray fanambarana vaovao koa fanambarana de hiaina amy fanambarana ave anatin'ny 5 taona zany nareo zay le izy ka araky ny teneniko tsy manatratro fa amy zavatra teneniko de fa misy torohevitra ao anatiny ka androany ty zany ho faritako mihitsy hoe zaho ny torohevitra zay angamba no tena ilainareo zay vo tena takatra tena faritako hoe ty ary le torohevitra raha ohatra te hahomby fa hatramizay aloha de mijanona fanambarana ary zao ny zavatra nresako teto hatramizay mbola izingizinako foana fa tsy nisy tsy nitombona na dia kely aza fa tanteraka daholo ny analizy zavatra nataoko teto nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramizao ankehitriny zao aloha hatreto ka tsy haiko asakasaky n'izay iaino a ny torohevitra ameko ato asakasaky n'izay tsy iaino ity ary le torohevitra hameko ho anareo ray aman-dreny Ara-Drazanareo de zao araky efa nifaninazaiko amy publication koa hoe hisy koa ny mihiseho ray aman-dreny Ara-Drazana hanao fanambarana hanohatra an'io a fanambarana zay taonareo de hametra-panotanina vahoaka malagasy iza amireto zany lay ray aman-dreny Ara-Drazana satria sira zavatra efa nisy zany teo matetika raha ohatra hoe nisy fotsiny zao raha ohatra ataotsika hoe ny ray aman-dreny Ara-Drazana any faritsy ny Androy nanao fanambarana tsy afaka roa andro fa nitsangana koa misy tokon'olona avy any faritsy ny Androy koa nanao fanambarana koa zay de tsy hitanareo le raha ohatran'izay ka izao zany zavatra tiako tenenina raha tena hoe hampatanjaka ny atao hoe ray aman-dreny Ara-Drazana raha vitanareo ray aman-dreny Ara-Drazana zay manao fanambarana io amizao fotoana zao ny mampitsangana ny ray aman-dreny Ara-Drazana any amy faritra rehetra manao fanambarana amy faritra zay misy azy rehetrarehetra zay vao azoko inona hoe hanan-kery ny fanambaranareo fa raha mbola inareo ray aman-dreny Ara-Drazana zay mipetraka ao Antananarivo foana nanao fanambarana de malahelo aho milaza aminareo fa araky nambaranareo farany efa mandeha ny fisamborana fampirorona mandeha ny menace gauche à droite de ny hampalahelo a de ho feno anareo foana io prison isaky nanao fanambarana nareo de hiditra anaty prison ho samborona de higadra foana fa zay no hitako hevitra hoe hampatanjaka ny maharay aman-dreny Ara-Drazana nareo hoe raha vitanareo a ny mampitsangana ny ray aman-dreny Ara-Drazana aminatin'ny faritra 3 eto Madagasikara de azo inoana ny hampaombya ny zavatra tianareo kasaina nefa kosa zay ray aman-dreny Ara-Drazana tena mamy hoditra sy credible any amy faritra no mijoro mitsangana isaky ny faritra dia zay fa tsy hoe ray aman-dreny Ara-Drazana amin'ny endrika politika efa hitan'olo mpilomano anatin'ny politika de fa tsy ahomby zany satria tsy ho mamy hoditra amin'ny vahoaka ary zay foana teneniko hoe ny vahoaka malagasy foana ny tompo teny farany tompoko na inona etsika ataonareo fa raha mbola io vahoaka malagasy maro anisy eo mbola manaiky ny ahantra 5 taona manaraka ny vahoaka malagasy maro anisy io mbola manahanaiky ny haina anatin'ny délestage anatin'ny 5 taona fa raha io vahoaka madinika io azafady any mbola manaiky amy vidina vany izay mitotongany mbola ho hanaiky an'io zany zareo de tsy misy résultat ho hitanareo satria nareo zay anao fanambarana eo de prison samborona
zay foana ny hafarany mahampalahelo nefa raha hitanareo ho tratran'izay zavatry zay ka anjaranareo mieritreritra hoe mety ve zany sosokevitra zany sa tsy mety satria ny vahoaka malagasy ihany no tompoteny farany maro anisa any avaratra resaka vany tsy haiko hoe inona mbola mampitaraina anareo any amin'ny faritsy ny degoe amin'ny resaka vany efa hainareo tsara fa fitondrana misy amizao no nampiaina anareo tanatin'ny 5 taona fijaliana tamin'ny resaka vidiny vany nefa mbola izy ihany koa zao fitondrana io ihany mbola fidinareo napetrakinareo teo tsy hitako zay hoe inona tokony hampimenimeninareo am'zany fa andraso ny hanovany sitrapony zareo an'ilay fandehany vany zay mampitaraina anareo fa matoa anareo mbola nisafidy hametraka an'ilay fitondrana nampijaly anareo anatin'ny 5 taona anatin'ny vany de tsy tokony imenimenina fa miandry miareta miandrasa zay fa napakevitsy hapetrakinareo satria io safidinareo ka tsy hitako ny tokony mbola imenimenenina ohatrany faritra iainany delestage ohatrany aina amin'iny faritra mena be iny tsy hitako inona mbola tokony menimenena atsika ny delestage fa ity fitondrana tia nampiaina atsika ny delestage tanatin'ny 5 taona mbola izy io napetrakintsika eo mifiditsika eo de andraso aza menimenina fa andraso ao ny sitrapony zareo hamahany amin'ny resaky delestage iny efa misy solution iny nameny iny jiro kely iny de andraso ao ny sitrapony fa aza menimenina resaka tsy faritra miaina amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana tanatin'ny fitondrana zay nisy teo nampiaina atsika anatin'ny tsy fandriam-pahalemana mbola izy io napetrakitsika eo 5 taona manaraka ndray aza menimenina aza mitaraina fa andraso zay sitrapondreo hamahandreo an'io ny resaky tsy fandriam-pahalemana io zay ngamba no zavatra lozika sy marina amiko zay raha za ohatsy hoe nanapa-kevitra nanambady vehivavy ray fantatry fa maditra matoa zany nanapa-kevitra nanambady anazy de midika zay azaka ny ditrany eo za fa tsy hoe nanapa-kevitra zany nambady anazy de rehefa aveo za itaraina hoe tena maditra nefa zavatra efa fantatro zany maditra le vehivavy fa de nandeha foana zany nanambady anazy de inona moa no tokony itarainako rehefa hoe ao anatin'ny fanambadiana anazy za izy manao ny ditrany za zany n'olona tsisy lanazy olona tsy manandoha tsy manatsaina adala za am'zany fa de hereta koa zany hoe bon ty ny zavatra nilako nanambady vehivavy maditra bon hereta koa zay avy am'seho ohatran'izay koa ny situation amy zava-misy ka tsy ataotsika lava vidéo fa ampy eritseretatsika tsara ngamba zay aloha andiniatsika tsara ho anareo ray aman-dreny Ara-Drazana ho atsika vaoaka Malagasy ihany koa